maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ho aminareo ny famindrampo, ny fahasoavana ary ny fiadana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy tompontsika. Dia ny salamo fahasivy-ambin'ny-folo amby zato no iarahantsika mamaky, atomboka eo amin'ny andininy fahasivy ifarana eny amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Salamo fahasivy-ambin'ny-folo amby zato, andininy fahasivy hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Hitsangansika aorian'ny vavaka vao hipetraka. Hoy ny mpanao salamo: inona no hiarovan'ny zatovo ny lalakaliany tsy ho voaloto? Fitandremana araka ny teninao. Tamin'ny foko rehetra no tadiavako anao, azavela ivily amin'ny lalany didinao aho. Atampoko ny raketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Isaorana anay ianao Jehovah o, ampianaro ahy ny didinao. Ny molotro nentiko ny laza ny fitsipika rehetra loko ny vavanao. Ny lalan'ny teny vavolombelonao no hifaliako, tahaka ny faliako amin'ny arena rehetra. Ny didinao no saintsainko, ary hodiniako ny lalanao. Ny didinao no iravoravoako, tsy ho adinoko ny teninao. Amen. Hivavaka isika. Indreto indray ny fiangonanao Andriamanitra, rehefa nofoazinao dia tsy tafandrimandry, tonga eo anatrehanao amin'ny tontoera-masina itony. Misaotra sy mankasitraka satria niaro anay ianao nandritra ny alina, ary mbola nanome anay tombonandro hahavelomana, tompo-panompona koa, arak'izao ahitanao anay tsirairay avy izao. Dia hanompo anao amin'ny fo rehetra izahay, ary hiverina aminao amin'ny herinay rehetra. Nefa tompo, hitanao ny fahalemenay, hitanao ny tsy fahatanterahanay. Amin'izany dia tonga izahay eo am-pototry ny hazo fijalian'i Jesosy, mangataka ny hanadiovana ao anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tonga izahay eo am-pototry ny hazo fijalian'i Jesosy, manandy tanana ka mangataka ny fanahy masina mba hahatoky ny famelan-keloka atolotrao, ary handraindray ny teny avy aminao, hiavaozanay marina, ahafahanay miomana ao anatin'izao vanim-potoana ny karema izao, mba ho pasika ankasitrahana eo masonao, ny pasika 2024. Fahito koa izahay dia te hitombo amin'ny fahalalana marina anao sy Jesosy Kristy. Ombay ary izahay ry tompo, azavelanao irery. Ary indreo ny fiangonanao naizanaiza manerana ny tany, miantso anao amin'izao maraina izao, enoy ary valio. Misaotra tompo. Amen. Araka ny fandarana mofinaina dia ny mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo manomboka eo amin'ny andininy faha 20 hatramin'ny faha 5 no imbonantsika amin'ity anio ity. Mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo, ny andininy faha 20 hatramin'ny faha 5. Amin'ny anaran'ny tompo. Ary ny mpanjaka nandidiny vahoaka rehetra hoe: tandremo ny pasika ny Jehovah Andriamanitrareo araka ny voasoratra ao am-bokiny ity fanekena ity. Fa tsy nisy pasika notandremana toy izany hatramin'ny andron'ny mpitsara izay nitsara ny Israely, na tamin'ny androny rehetra nanjakan'ny mpanjakan'ny Israely sy ny mpanjakan'ny Joda. Fa tamin'ny taona 17 nanjakan'ny Josia mpanjaka no hitandremany izany pasika izany ho an'i Jehovah tany Jerosalema. Ary ny nanao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao atsarana sy ny terafima sy ny sampy ary ny fahavetavetana rehetra izay hita tany amin'ny tanin'ny Joda sy tany Jerosalema dia nesoriny Josia koa mba hanatanterahana ny teny lalàna voasoratra ao amin'ity boky Danielika, mpisorona tao an-tranon'i Jehovah. Ary tsy nisy mpanjaka tahaka azy teo alohany, izay niverina ho amin'i Jehovah tamin'ny fony rehetra sy ny fanainy rehetra sy ny heriny rehetra araka ny lalàn'i Mosesy rehetra, sady tsy nisy tahaka azy intsony taoriana. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana
ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo, miasa mifanahy masina tokoa ianao mba ahatserovanay fa zava-tsoa ny fitsipikao ary fiarovana ho anay amin'ny lalaka alehanay. Ampitomboa ny fononay amin'ny alalan'ny fanahy masina, jereo ampianaro izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mpanjaka faharoa no manoloana antsika, manana minitra kely vitsivitsy sika ifampizarana amin'izay fantatsika ny amin'ny mpanjaka faharoa. Ndao ary io ve dia nanotoko isan'ny toko ary ve dia tsy mba ho lazaina indray. Tamin'iny izay Matteo tsy akiteny 20 tsony fa zao mba jereo mivadika kely eo sika dia hitatsika ne. Firy 5:20. 5:20 nisan'ny toko ao amin'ny mpanjaka faharoa. Inona ny tantara tena tadiditsika hoe lazaina ao amin'ny mpanjaka faharoa? Afa-tio indray ary aloha ny baibolitsika ny amin'ny toko voalohany ihany. Mba ho fantatsika hoe milaza momba ninona ane zany ny fanombohan'ny mpanjaka faharoa efa hitatsika eo amin'ny taratasy ihany. Ny faminaniany Eli sy ny faminaniany Elisa. Zany misongadinao. Zany hoe efa ny amin'ny mpanjaka voalohany momba ny Eli fa ny amin'ny Elisa hitatsika ato. Fandimbiasa ny Eli sy Elisa eo amin'ny toko faharoa. Mba ho tadiditsika zany raha jantsika tsy nandinika soratra masina. Aza fangaro. Iza zany nandimby any Eli? Elisa. Aza fangaro koa zany fa misy S fotsiny ny elanela. Elisa de Eli. Elia. Eliasa Eli. Andao vakina hoe Elia de Elisa. Eli mpaminany izy tsika dia Eli. Elia ka ny voasoratra ao amin'ny teny malagasy. Efa tonga ny fotoana irosotsika dia misaotra amintsika izay fampizarana fo izay. Ao amin'ny pejy voalohany eny amin'ny taratasy, ataoko hoe pejy voalohany satria amin'ny foritra anankitelo io taratasy io, dia filazalazana momba ny boky mpanjaka faharoa amin'ny ankapobeny. Ao amin'ny faharoa dia fanazavana ny manodidina ny teksta manoloana antsika izay ny orenan'ny toriteny tamin'ny alahady moa mbola hitantsika eny amin'ny fafana atao am-piangonana izy. Ary ao amin'ny fahatelo dia ahoana kosa ary ny azo ampiarana an'izany amin'ny fiangonana ankehitriny. Ny fahaefatra toy ny manjatra dia fanontaniana ifanakalozana. Dao ary sika hijery vetivety ny ankapobenin'ny boky mpanjaka faharoa. Boky ny mpanjaka dia boky tokana izy hatrany am-boalohany. Fa rehefa tonga ny fandikana ho amin'ny teny Grika, efa teny Hebreo moa no teny fototra ao amin'ny testamenta taloha, ny amin'ny testamenta taloha. Rehefa tonga ny fandikana tamin'ny teny Grika dia nozaraina roa izy. Ny mpanjaka voalohany dia milaza momba ny fanjakan'ny Solomona, ary ny mpanjaka faharoa dia hitantsika teo manomboka ao amin'ny tantaran'ny Eli, ny fandimbiasany eo amin'ny Elisa, ary tonga amin'ny fambaboana nataon'ny Babiloniana. Ao anatiny koa ny faravan'ny fanjakana varatra. Mpanjaka faharoa zany rava ny fanjakana varatra, mamarana ny mpanjaka faharoa ny fidirana amin'ny fanandevozan'ny Babiloniana ho an'ny fanjakana Joda na ny fanjakana atsimo. Momba ny mpanoratra dia tsy voalaza mazava. Raha mijery any amin'ny faraparan'ny boky sika dia Joiakima, ilay mpanjaka farany teo amin'ny Joda, no navoaka ny Babiloniana ny fonja, ary nambara fa nono natao amin'ny lapy izy dia nihinana izay hanina no an'ny
mpanjaka tao amin'ny lapa. Avy amin'ny nisy tonan'ny mpanoratra hoe mety ho Jeremia no mpanoratra, kanefa moa tsy hita fototra izany dia atao hoe iombona ny betsaka, tsy hita mazava iza no manoratra ny boky ny mpanjaka. Mpanjaka faharoa. Mario tsara aloha fa ao anatin'ny sokajiny atao hoe boky ny tantara zany ny boky ny mpanjaka, fa raha mitenysika hoe sokajiny tantara ny boky ny mpanjaka, tsy milaza zany hoe ny tantara ny zava-dehibe hoe fitantarana fotsiny, fa hitantsika tahaka an'izay isaky ny boky fa ny tian'Andriamanitra ampitaina dia ny tsy fahatanterahantsika fiantsoana ao amin'ny fivavahana ary mbola ny asan'Andriamanitra amin'ny famindram-pony miantso ny olona hiverina aminy. Izay foana ny fototry ny boky isan'isan'ny avy ny votoatin'ny Baiboly milaza fa mpanota isika miantso Andriamanitra hibebaka mbola tia hamonjy Andriamanitra. Nina boky ao amin'ny Baiboly dia izany mandrakariva. Tsy ny mahampanota, tsy ny fahafatesana no farany fa ny famonjen'Andriamanitra, ny fiainana omen'Andriamanitra. Ndahoarisika inona koa no mbola toyany. Raha jerena zany ity mpanjaka faharoa ity dia mamakivaky tantara nanomboka tamin'ny andron'ny Eli ka hatrany amin'ny fidirana amin'ny fahababoana, izany hoe tokotokony ho tany amin'ny taona 750 ny zavatra tantarainy. Dia andinika moa dia manao taremarika boribory mba atadiana hoe 900 talohan'ny Kristy. Inona ny zavatra nisy? Ny tantaran'ny firenena avaratra Israely tantarainao. Hitantsika ao ny mpanjaka ny fandimby, dia torak'izany koa ny tantaran'ny firenena atsimo, izany hoe rehefa nizara roa ny fanjakana dia tantarainao ny tantaran'ny firenena avaratra mifarana amin'ny fahababoan'ny ny Asiriana ao amin'ny toko 710, ny tantaran'ny firenena atsimo ny amin'ny fambaboana nataon'ny Babiloniana any amin'ny toko 520. Izay ny amin'ity ny zavatra manodidina ny boky. Ny foto-kevitra voizinao dia ny hoe fiverenana amin'ny fanekena, ny fiantraikan'izany hoe fijoroan'ny mpanjaka eo amin'ny fitariana ny firenena. Rehefa mpanjaka no mitarika amin'izay hitariany dia mandeha arak'izany koa ny firenena. Ohatra kaikeo Manase dia nametraka tobi-tsampy be dia be izy ary nanilika an'Andriamanitra. Josia niverina tamin'ny soratra masina izy ary niverina tamin'ny fony rehetra tamin'Andriamanitra dia niantso ny firenena rehetra mba hiverina amin'Andriamanitra koa. Izay zany zava-dehibe ny ataon'ny mpitarika eo anatrehan'ny vahoaka. Ny fitariana ataon'ny mpitarika dia zava-dehibe. Izany no hitantsika ato amin'ny mpanjaka faharoa. Hitantsika tokoa ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa araka ny voalaza teo ombeny Baiboly, Andriamanitra dia tezitra indray mpimaso fa mamindra fo mandrakizay. Indray mpimaso ny fahatezeran'Andriamanitra fa ny famindram-pony mandrakizay. Mielina ny fahatezeran'Andriamanitra fa ny famindram-pon'Andriamanitra no mandrakizay. Izany no hitantsika tamin'ny boky ny mpanjaka faharoa. Inona no mampiavaka ny mpanjaka voalohany amin'ny mpanjaka faharoa? Efa noresantsika teo ny mpanjaka voalohany dia manomboka amin'ny fanjakan'i Solomona ary tonga ny fizarana roa ny fanjakana. Izay ny fantohany. Mpanjaka faharoa dia mitety ireo fanjakana anankiroa, ny tantaran'ireo mpanjaka ny fandimby isaky ny firenena avaratra sy ny firenena atsimo. Hitantsika ao amin'ny pejy faharoa ao ny amin'ny fanjakana atsimo. Drafitra ankapobeny, Eli sy Elisa
ao amin'ny toko voalohany hatramin'ny toko fahavalo. Ny toko fahasivy hatramin'ny toko fahafito ambin'ny folo dia ny fanjakana anankiroa avaratra sy atsimo, fitanisana, fitantarana, andaniny ny fanjakana avaratra, ankilany ny fanjakana atsimo. Ny toko fahafito ambin'ny folo dia filazana ny fambabony ny Asiriana, ny fanjakana avaratra, faharavan'ny Samaria. Ny manohy ny tantara moa zany dia ny fanjakan'ny Joda, ny fisian'ireo mpanjakan'ny Joda aorian'ny faharavan'ny Samaria dia mitohy ny tantaran'ny fanjakan'ny Joda hatramin'ny fahababona. Mpanjaka faharoa toko fahatelo amby roapolo andininy faraka amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo dia hitantsika izany fa ao anatin'ny fitantarana momban'ny fanjakana atsimo aorian'ny faharavan'ny Samaria. Inona ary ny zava-nitranga manodidina ny tia teksta araka ny mofinainantsika ety. Raha ao amin'ny toko faharoa amby roapolo no manomboka ny fitantarana ny amin'ny fanjakan'ny Josia, filazana hoe 20 taona Josia nanjaka. Amin'izany ny zavatra nisy dia ny hoe tsy hita ny boky ny lalàna. Rehefa teo ampanamboarana ny tempoly izay ravan'ny sampy, zany hoe nampidirana ny sampy, ry Josia, ry Hilkia mpisorona, dia ambaran'ny soratra masina amin'ny toko faharoa amby roapolo fa hitany Hilkia ny boky ny lalàna. Rehefa hita ny boky ny lalàna dia nentana teo anatrehan'ny mpanjaka ary novakiny. Rehefa reny Josia ny votoatin'ny afatra ny fanambarana ny boky ny lalàna dia nandritra ny fitafiana izy ary dia niantso ny olona rehetra mba hanaraka izay voalazan'ny boky ny lalàna. Io zany le hoe zava-dehibe ny fisian'ny mpanjaka mitarika ny vahoaka ato amin'ny mpanjaka faharoa. Ny voalaza ao dia hoe tsy nisy pasika tahaka izany hatramin'ny andron'ny mpitsara, zany hoe 500 taona, 700 taona talohan'ny nanjakan'ity Josia ty. Tsy hena hoe bokin'ny mpitsara moa dia fantatsika amin'ny foto-kevitra hoe samy nanao izay tiany ataony ny olona. Izay izy tamin'ny fiarahantsika mandinika soratra masina, satria tsy hisy mpanjaka. Dia nanomboka tany zany dia ny fandovana ny hoe samy manao izay tiany atao, tsy niorina tamin'ny izay voalazan'ny lalàna ny fiainany fiangonana, fa tonga ny lalàna hitantsoma tsara tamin'ny andron'ny Josia ny lalàna dia mitombona teo ny fankalazana ny Pasika. Mbola tsy nankalaza Pasika, tsy hoe tsy nankalaza Pasika zany tamin'ny andron'ny mpitsara nakeo amin'ny Josia, fa Pasika, totohana Pasika hoy ny toriteny tamin'ilahady. Totohana Pasika atao any amin'izay fanaovana azy any fotsiny, fa tena ny verenana kosa ny voambaran'ny lalàna araka ny hitantsika tantaraina ato amin'ny fanjakan'ny Josia. Ny filaharan'ireo mpanjaka 900, fa 900 moa zany Josia fa aorianany rehefa mamaky ny soratra masina dia mbola misy 4: Joiakima, Joiakina, dia Zedekia, izany anankiray, Joaza, Joiakina, dia Joiakima dia Zedekia. Fangalo hoe Joiakima, Joiakina, izay ny mahefatra azy. Ireo tsy hitako tany saina mba hitsitsiana ny fotoana, fa ireo no mpanjakan'ny Joda. Fa 900 Josia mpanjaka. Rehefa mamaky sika ny 420, 520 ditantsika fa niverina tamin'ny adalan'indray ny mpanjaka nandimby ny Josia. Ny amin'ny toko fahatelo amby roapolo fa tsy andininy akory le voasoratra eo ery amin'ny Josia dia misy hoe ampiana 4 voalaza amin'ny toko fahatelo amby roapolo hatramin'ny toko fahadimy amby roapolo, fa tsy le andininy ao amin'ny perikopantsika akory io. Olazaintsika vetivety ao amin'ny toko faha 120 dia misy
mpanjaka vavy teo anivon'ny Joda. Io Atalia io iry ampivombony iry eo amin'ny toko 120 mpanjaka vavy nanjaka teo amin'ny Joda. Atalia ny anarany. Matsara ny afantarantsika an'izany indrindra ho antsika vehivavy. Tsy raha navalina ihany akory. Ny azavaina amintsika izany zao dia hoe Josia amin'ny toko 220 any hitantsika firy taona Josia ny nanjaka. Inary ny hevitra izany. Ao aloha zao Manase dia 20 taona mahery dia aoriana koa reto mpanjaka reto raha manomboka eo amin'ny 130 sika 23-31 dia lazana hoe 20 taona Joaza fony izy vao nanjaka. Fa Josia dia 9. Izy araka nazavana tamintsika hatrany am-piandohana tantara eo ihany fa misy hevitra araka an'Andriamanitra tia nampitaina ny amin'izany. Voalohany aloha dia ny hoe ny fahasoavan'Andriamanitra dia miasa na ao amin'ny ankizy azy. Ny fahamasinana tsy miankina amin'ny taona fa tena avy amin'Andriamanitra. Ary ny fahatelo dia ny hoe azo atao tsara ny mampita ny fanjakan'i Josia amin'ireo fanjakana nentin'ireo atao hoe olona efa ampy taona 20 taona mahery sy ny sisa dia azo ampitahina tsara. Io zany dia ilazana amintsika hoe ity raha tolaka aty amin'ny fiainan'ny fiangonana ny fijoroana ho vavolombelona, fitoriana filazantsara tsy miankina amin'ny taona hoe olona 20 taona ny antsonanao tafika masina, olona zao taona no antsonanao tafika masina, fa antson'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra na kely izy na lehibe. Ahoana ny Salamy 9 avy amin'ny vavany ankizy madinika sy minono nanorena na hoery. Antsona avokoa ny fiangonana anana anjara eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nahoana mbola nitoy ny fahatezeran'Andriamanitra, izay ilay hevitra manodidina ny teksta, araka ny hoe fanazavana manodidina ny teksta. Rehefa mamaky isika ny 19 hatreny amin'ny fiafaran'ny fanjakan'i Josia ilazana ny fahafatesana eo ny 30 dia hita fa mbola nitoy ny fahatezeran'Andriamanitra. Ngevakitsika ny 19 amin'ny anaran'ny Tompo. Nefa Jehova tsy nitsahatra tamin'ny firehetan'ny fahatezerany mafy, dia ilay fahatezerana ny rehetra tamin'ny Joda no ny fahampahatezerana rehetra izay nampahatezerany Manase azy. Dingan'Andriamanitra zany ny fihetsika nataon'i Josia, fa ny mbola nijeren'Andriamanitra dia ny vokatra nataony Manase. Ny toyany niady tamin'ny Farao mpanjakan'i Egypta Josia ary maty tany anady. Ahoana ihany ary zany? Le tsara fanandray ve zany ny vonoana dia velo le vahoaka ny tarihany, nefa izy ary mba nitarika niverina tamin'Andriamanitra tamin'ny fo sy ny heriny rehetra, ny fanainy rehetra. Inona ary ny hevitra zany? Izay le hoe fanazavana ny manodidina. Voalohany ny vokatry ny ataon'ny mpitarika dia mioro-pakalalina any amin'ny vahoaka izay entiny. Ho an'ny Manase izay tena nitarika ny fanjakany vahoaka ny Joda tamin'ny fanompoan-tsampy dia nametraka takaitra lalina sarotra sitrana teo amin'ny ara-panahy. Josia dia tsy hoe tsara fanandray moa tiany nalainako, fa novonjehan'Andriamanitra ara-panahy i Josia, nendahany tao anatin'ilay faharatsian'i Josia. Io zava-mitranga eo amin'ny fiainam-piangonana dia mahagaga antsika indraindray hoe vao niraisina mpandray ilay olona dia naninona? Nalain'Andriamanitra, mba tsy ataontsika hoe maty, fa nantsony ny Tompo. Misy hoe tanora tena tao anatin'ny eritreriny mihitsy izy niraisina mpandray dia nodomandry taoriana kelin'izay. Misy ray aman-dreny lehibe noraisina mpandray dia nodomandry taoriana kelin'izay dia mahakanosa ny sasany alainy devoly fanahy amin'izany sasany hoe raha vao manolo tena ane ka maty fa tena fiarovan'Andriamanitra
ireny trangan-javatra ireny. Indraindray zany ny fahafatesany taka ny fahafatesany Josia dia asa mpamonjen'Andriamanitra ho an'ny nan'olon-tena, ho an'ny mpanompo ny anankiray. Tsy tiany ho tavela ao anatin'ny afobe, ao anatin'ny tontolo feno fahalohan'izay atahorana mety haningotra ny fanahiny ny mpanompon'Andriamanitra dia endahan'Andriamanitra. Zay ny hevitra atao anatin'ny tia toy ny tantara ny fanjakany Josia ty. Izy lazaina fa tsy nisy talohany niverina ho amin'i Jehovah tamin'ny fo rehetra sy ny fanahy rehetra sy ny hery rehetra. Izy no nalain'Andriamanitra fa ny fahatezelan'Andriamanitra dia nitohy. Zany ravana dia zava-magaga ambaran'ny soratra masina. Vaovonjy ara-panahy Josia. Misy elanelana ny atao hoe fanavaozana ara-pivavahana sy ny fanavaozana lalina ao am-po. Iraintsika foana ny hoe réformetsika tany amin'ny taona 1990. Fa zao sika mbola ataotsika nitafika masina anatiny satria misy olona manara-drian-drano fotsiny. Satria taranak'iranona sy ranona dia atao amin'ny fiangonana mbola ilaina zany ny fiovam-po lalina, fa tsy hoe tantarany réformationna dia mandova réformationna sika zanaky ny réformationna, na tantarany martiora dia mandova ny finoana avy amin'ny martiora sika, na tantara fiavahana kristiana teto Madagasikara dia mandova ny finoan-drana valina faharoa isika. Misy ny fanavaozana itariana araka ny fitarian'ny mpanjaka Josia, araka ny fitarian'ny rain'ny réformationna, araka ny fitarian'ny mpanjaka teto Madagasikara. Fa ny fiovam-po lalina ao amin'ny tsiraray dia mbola andrasan'Andriamanitra. Ny ovavo Josia vitany azy, fa ny andro ny amin'ny tsirairay kosa Andriamanitra. Raha izao tantara toyany eo amin'ny andiny ny 120 hatramin'ny 170 eny hatramin'ny faran'ny mpanjaka faharoa. Afaka mitarika na mitondra fanavaozana sy manaitra tonga amin'ny fitariana amin'ny fiavaozana ara-pananitra ny mpitarika, fa miandry ny fanapahan-kevitry ny tsirairay izany fitarian'izany. Manaitra no anjaran'ny mpitarika, nanao ho an'ny tenany izy, fa miantso ny manodidina azy kosa hoe andao ary iove. Izay ilay andin'ny 120. Ary ny mpanjaka nandidy ny vahoaka rehetra hoe tandreo mipasika ny Jehovah Andriamanitrareo araka ny voasoratra ao amin'ny boky ty fanekena ity. Eo amin'ny tantaran'ny fiangonana ohatra ny 20 septambra ny mitantaran'ny fifohazam-panahy Ambohimanarina dia lazaina fa naharesin'ny sampy ny kristianina. Fa raha makany amin'iny vohitra iny sika amin'izao dia mbola eo ny tompon-tsampy, lazaina fa resy tamin'izany. Ny mpitarika ara-pivavahana tamin'izany, fa mbola eo ilay takaitra na ny mbola ao ny fiorenana tamin'ny sampy. Miandry ny fanapahan-kevitry ny tsirairay hiverina marina amin'Andriamanitra, tsy alokaloka hoe fandresena ny sampin'ny Rembodolovo ara-tantara, izay ilay izy, dia hoe lasa vohitra tena kristianina le vohitra nisy an'izay tantara izay, fa miandry ny fanapahan-kevitry ny tsirairay monina ao amin'io tanàna io. Fa iny dia fitariana fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny mba hiverenana amin'Andriamanitra, mba hibebahany tsirairay amin'Andriamanitra. Zany no fampianarana hitantsika eto amin'ity tantarany Josia mpanjaka ity. Andraikitry ny mpanjaka ny mitarika sy manaitra ho an'ny fifohazam-panahy, fa adidiny tsirairay ny miverina marina amin'Andriamanitra amin'ny fibebahany. Andraikitry ny mpanjaka nanaitra hoe mario tsara le pasika ataovy mifanaraka amin'ny tokony ho izy amin'izay araka ny voalazan'ny lalàna, fa ny tsirairay no manaraka an'izany araka ny safidiny. Mbola izay ihany ny fomba ny fitoriteny, mitory teny ny mpitory teny, fa anjarany tsirairay manisy setriny an'izany
araka ny fanapahan-keviny fa tsy nitoriana ny teny tery dia voavonjy daholo nandre rehetra izay nandre dia manapa-kevitra araka ny fandrenesana ny antso vokatry ny toriteny anjara ny tsiraray ny manapa-kevitra io moa zany hoe ny mpitarika ara-panahy mpitandrina biraolo olona dia manandanja amin'ny fanavaozana na izany aza dia tompona andraikitra amin'ny tenany ny tsirairay efa fampiarana sahady ho an'ny fiangonana ankehitriny tsy misy fanavaozana raha tsy miverina amin'ny soratra masina isika mila pasika ara-panahy isika dia fahatsiarovana ny famonjena ao amin'ny Kristy. Zay zany tady idio ny afatra momba ny tantaran'ny Josia mpanjaka dia ny hoe ny fanavaozana dia ny fiverenana amin'ny soratra masina. Rehefa ahilika ao ny soratra masina aza manantena fiainam-baovao na fiavaozana amin'ny fiainanao. Zany ny ambaran'ny soratra masina manontolo. Rehefa ny teny Andriamanitra izay dia ambara foana. Rehefa ny teny Andriamanitra isan'andro ao amin'ny Genesis toko voalohany dia ny avao izao tontolo izao. Raha mandray ny tenin'Andriamanitra isan'andro ianao dia miavao isan'andro koa ny fiainanao. Tsarovo zany. Raha ohatra hoe isan-kalahady ianao no mandray tenin'Andriamanitra so ihany aloha fa mbo misy isan-kalahady dia isaky ninona zany miavao ilay olona? Isan-kalahady. Dia jereo hoe raha ohatra zany ka mampiasa ataoko ohatra misy lapoaly manahirana zay ao an-dakozia eo. Raha ohatra zany ilay lapoaly tsy isasanao raha tsy isan-kalahady dia maninona? Miraikitra be ny fa moramora kokoa ny avaozana sy ny amira-piratana isan'andro raha toa ka sasany isan'andro izy io. Tenin'Andriamanitra manadio ny fotsika, ny tenin'Andriamanitra manavao antsika ary isan'andro ny tompo ny te hanavao antsika. Zay ny antony fanolorana antsika ny mofonaina, zay ny antony iarahantsika mandinika ny soratra masina isan'andro. Sika zany izay miaona amin'Andriamanitra amin'ny soratra masina isan'andro dia tafaverina isan'andro amin'Andriamanitra, miavao isan'andro koa araka ny soratra masina, fa tsy hoe fiavaozana irairaina fotsiny. Dia raha misy zany te hiavao na te hitondra ny ankonany amin'ny fanavaozana marina, ny fiarahamonina amin'ny fanavaozana marina, inona ny ilaina? Tia ny lalam-panorenana voalohany, tsy tokony hampivadika ato toa azafady hiditra kely politika amin'izay hoe mbola andrandraina hoe fikaonan-doha sy ny sisa fa andao aloha hikaon-doha amin'ny baiboly. Raha te hiavao marina isika, ity ny lalam-panorenana tsy azo hety-kevitra. Ndao hiverina amin'ny lalàna araka ny soratra masina. Tsy midika akory zany hoe tsy ilaina ny lalàna eny amin'ny fiarahamonina fa tsy misy dikany, tsy hitondra fanavaozana traiza, ny fanavaozana tsy miorina amin'ny soratra masina. Ny voalaza teo moa zany tena hoe izy ity fiavaozana ity dia andraikitry ny tsirairay fa adidin'ny mpitarika ara-pivavahana na mpitondra fivavahana ianao na laika, fa eo amin'ny andraikitry ny mpitarika. Zany tsy miteny hoe toeran'ny mpitarika fa eo amin'ny andraikitry ny mpitarika adidinao ny mamoa ny fanahin'ny olona ny manetra azy tsy hovarim-bariana, hiverina amin'ny lalàna, hiverina marina amin'ny tompo amin'ny fibebahana tsy osoka fa ny tsirairay no mamaly zany fitariana zany. Ny fanontaniana ifanakalozany indray ary mbola iarahantsika miaina ny karemy dia ny hoe inona no ifandraisan'izao texte izao amin'ny karemy. Foto-kevitra anankitelo ny karemy dia fiainam-bavaka, soratra masina sy vavaka ny dikan'izany fa tsy hoe vavaka fotsiny. Nanome taridalana olona anankiray omaly hiatrika asangeza be tena hoe fanoherana asa matin'ny satana izy ao amin'ny ankonany. Dia hoy aho hoe amin'ity aliny ity ianao dia mivavaka, fo maraina vao miaona amin'ilay ankonanao. Dia le vavaka ho atsy hoe vavaka fotsy dio dia 2 minitra 3 minitra 3 minitra adiny indray ianao eo vavaka miondrika fa vavaka famakina soratra masina.
fandimby amin'ny hira dia vavaka zay ho a farafakeliny zany adinydray ianao manao an'izay very paster averyko hoe vavaka dia vavaka eo foana zany fa aseho amin'ny endrika samihafa ilay vavaka mamaky soratra masina ianao resaka amin'Andriamanitra zany ianao miaino resaka ane ilay miaino hoe mivavaka ianao ianao indray no miteny mba henon'Andriamanitra mihira ianao endrika manokany vavaka ny hira firesahanao ny faharesen-dahatra ao amin'Andriamanitra dia tahak'izay ilay hoe vavaka dia mila an'izany sika ampitombohy efa izay foana moa zany ny taridalana miverena amin'ny soratra masina ampitombohy ny fiainam-bavaka amin'izao karemy izao raha ohatra zany ianao ka adinydray misakafo dia ataovy tsy sakadiny izy amin'ity mba miena kely zany ilay sakafo vary fa angalao atsasakadiny atao inony hinanana mofonainy ohatr'izay zany ilay izy fa tsy hoe atodi-trondro e ataovy an'izay miverena marina amin'Andriamanitra ny karemy koa tahaka an'izay tonotona rehetra ao amin'ny fiangonana na krismasy advento fiverenana amin'Andriamanitra ny antso ao anatin'izany ny fiomanana paska fiverenana amin'Andriamanitra fiomanana pentekosta fiverenana amin'Andriamanitra dia tahak'izany hatrany hatrany ny tonotona tahak'izao ny valintaona andrandrana fotoana miavaka amin'ny fiangonana ao anatin'ny almanaka ny fiangonana na ny calendrier liturgique dia fiantsoana fibebahana hatrany hatrany na krismasy io anatin'ny advento na ny karemy hitsenana ny paska dia izay hoe fiantsoana ao amin'ny fibebahana ary foto-kevitra anankiray fieverana ny hafa ireo anankiroa voalohany no mifandray amin'ity perikopa ity ny fampitomboana fiainam-bavaka miverena amin'ny soratra masina ny fiverenana marina amin'Andriamanitra amin'ny fibebahana marina verina amin'ny soratra masina io soratra masina no hitarika antsika amin'ny fiverenana amin'Andriamanitra fibebahana marina hivavaka isika tompo dia misaotra anao izay no ny fotoana nafana ny ombona teto misaotra ny amin'ny haren'ny teninao mampahafantatra fa na dia eo aza ny fitarian'ny mpitarika dia mitaky adidy sy andraikitry ny tsirairay amin'ny fiainany manokana ny setry ny teninao ataovy miorina amin'ny soratra masina ny fiovamponay ataovy miverina marina aminao Andriamanitra izay amin'izao fotoana ny karemy izao dia mangataka anao tompo mbola hijery anay amin'ny masom-pitiavanao ka hampaharitra ny famindram-poninao amin'ny malagasy amin'ny mponina manerana ny tany amin'izao fotoana ny karemy izao mangataka aminao izahay hanome anay ny fahasoavanao indray amin'ity tontolo andro ity ka hanampy amin'ny fiainanay andavanandro arak'asa fianarana na ny fiainatokantrano hojerenao ny manodidina anay amin'ny tsy fahasalamany amin'ny fahasahiranana samihafa amin'ny olana isan-karazany amin'ny fahoriana sy ny manjoa izay midona aminy fa samy hitraka aminao ao aminao Jesosy Kristy anana fanantenana fa tsy raviravitanana ho tsidinao ny fiangonana isam-pitandremana bavaka manokana ho an'ny FJKM Tongombato fahasoavana izay tratry ny fanafiana tamin'ny maraina izahay ianao tompo ane ampahery ny mpitarika ny mpitandrina ny birao ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra ao anatin'izany fiangonana izany azany mitodika aminao fa tsy rava ny tempoly tsy voaroba ny finoana na dia misy azany fandrobana miahatra amin'ny fiangonana Jesosy mbola tsaronay ny mivavaka ho an'ireo trapavoazana teto amin'ny firenena sy ny loza voajanahary ihany fa ireo tratra ny herisetra samihafa vangio sy ampaherezo izy ireny dia amin'ny anaranao Jesosy no hanonanay ny vavaka atambatray amin'ny nampianaranao manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra eo anay n'io ny anina zahazao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay mifakam-panahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raisoa mba ho tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo
ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana miaro ny tenanareo sy ny anareo ary ny fanahinareo ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Matoky izay ny antso anareo, izy no hanefa izany. Amen.